Faly miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a zay manaraka an'ity fotoambavaka mivantana ity na amin'ny radio fandresena 97.4 ny anaranao azy a na amin'ny compte Facebook a dia faly miarabanao a manatrika zao fotoa zao a miaino anay mijery anay any atokantrano any ao anatin'izay nisorako an'Andriamanitra satria fahasoavana avy amin'Andriamanitra mbola fahatsika miaona aminy ozy ny ten'Andriamanitra zay hoe tsisy afaka manantona n'Andriamanitra ozy a raha tsy fantominy ray ka matoy ianao nomeny tombontsoa afaka hiaino anazy dray any atokantrano any a na hanaraka anay a dia satria Andriamanitra mihitsy ny te hiaonanao androany te hiaona aminao izy ary te hanisy soanao indray izy androany a ka izay nisorantsika an'Andriamanitra ao anatin'izay koa dia mankasitraka ireo mpanompon'Andriamanitra izay manabe anay moa mitaizatsika ato amin'ity fiangonana ity Bishop Patrick sy Révérend Farandrinarivo ary ao anatin'izay dia hisaotra an'Andriamanitra tsika manasanao a asandrato ny fisaoranao an'Andriamanitra midera an'Andriamanitra misaora azy satria tombontsoa mbola fahana miderana azy zany tsy ny olona rehetra nomeny privilège afaka hidera azy na hisaotra anazy fa ianao nomeny tombontsoa ianao zao manaraka anay a dia misaora an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra mbola misaotra anao indray zay Andriamanitra no ny amin'ny fahasoavanao ahafahanay mideranao ahafahanay mananitra ny anaranao masina saotranao Andriamanitra satria navahanao zay tamin'ny olona maro mbola afaka ino anao afaka handray anao ary afaka hanantona ny seza fiandriananao indray saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninina fiderana sandray eto Andriamanitra dia aoka ho tahaka ny titikazo mampofo ny ao anatrianao ankasitrahanao eo amin'ny seza fiandriananao indray zany ary lasingatrao misaotra anao zay ray ny Andriamanitra tompo tianay ny Andriamanitra mitsinjo zay rehetra momba anay ary zay rehetra ataonay eto indray androany dia apetraka eo ampelantaninao Andriamanitra misaotra anao zay ry tompo tianay fa mbola nomenao tombon'andro haiderana zavatra ataonay Andriamanitra dia akinanao ny zavatra ataona ankinina minao fa lehibe tokoa ny fitiavanao ny mpanompo ery lehibe ho anay mivavaka aminao lehibe tokoa mivavaka aminy koa ampio izay mpanomponao koa ampio ny olonao zay mangataka aminao ny fahasoava ery lehibe ho anay ny mivavaka aminao Misaotra an'Andriamanitra loary le fisaoranao an'Andriamanitra le anaty lalo ny fonao dia tavin'Andriamanitra aminao androany tsy ianao mahay mandahatra telo be fa ianao mamoaka le anaty ny fonao isaora izy amin'ny fonao rehetra isaora izy satria nitantanao izy nandritra n'iny herinandro iny narovana ianao tamin'ny arety mandrika narovana ianao tamin'ny zavatra maro ary mbola nitahiny ianao afaka hiaona amin'indray androany asandrato misaoranao an'Andriamanitra misaotranao zay Andriamanitra noho ny amin'ny fitahinao anay saotranao Andriamanitra ny ireo zava-tsoa rehetra nataona tamin'ny fiainanay saotranao Andriamanitra fa ianao niaro anay nitahanay ianao tamin'ny zavatra maro ary niaro anay tamin'ny arety mandringana ianao saotra Jesosy voninahitra sy nihaja rehetra dia aterinay ianao rery any fa mendrika izany ianao halleluia halleluia ary ilaza antsika hery lehibe ho anay sy
Mivavaka aminao koa ampio ny olonao koa ampio ny olonao zay mangataka aminao ny fahasoavana ataontsika mifotsika rehetra ihany lehibe tokoa ny mivavaka aminao koa ampio ny olonao zay mangataka aminao ny fahasoavana koa ampio zay olona Jesosy Andriamanitra ihany ianao mangatan'Andriamanitra androany manatria an'ity fivoriam-bavaka izay ataony na any atokantrano misy ianao mety hoe miaraka amin'ny ankohonao ianao miaraka amin'ny zanako na ianao reny ary dia mangatan'Andriamanitra hoe Andriamanitra ho manatria amin'ny fideranay manatria an'izay rehetra ataonay eto amin'ity toeran'ity hoe tonga eto izay Andriamanitra ho hideranao ankalazanao ame voninahitra ny anaranao masina fa mendrika amin'ny fiderana indrindra ianao izay olona fironao zao Andriamanitra dia hanambara fiderananao noharinao zay Andriamanitra hananitra fiderana any anaranao hananitra fiderananao le Andriamanitra masina indrindra le Andriamanitra mitahy famirapiratana sy voninahitra mideranao zay manajanao mideranao zay manajana zay any le fihetsika hatrao mideranao zay mideranao zay Jesosy mideranao zay manajana fa tsara ianao fa tsara indrindra ianao mendrika nideranao tsara indrindra ianao mendrika tsara indrindra ianao tsara indrindra ianao mendrika nideranao tsara indrindra ianao mitsitra amin'ny voalohany zany mideranao sy manajanao zay Jesosy mideranao zay manajana mideranao zay zay fotsiny tonkira averenao fonao rehetra mideranao zay mideranao zay manajana zay any averitsika androany mideranao zay manajana fa tsara ianao fa tsara indrindra ianao mendrika nideranao tsara indrindra ianao mendrika zay any averitsika androany tsara indrindra ianao mendrika nideranao tsara indrindra asanaty fideranao an'Andriamanitra androany na zay fotsiny ary neny ambavanao hoe tsara ianao Andriamanitra tsy maninana zay ny averinao fa teny fotsiny fideranao an'Andriamanitra androany avoaly anaty lalo ny fonao raha hitanao fa tsara taminao Andriamanitra dia zay averina tsara ianao Andriamanitra raha hitanao fa Andriamanitra namatsy ianao tamin'ny zavatra rehetra dia zay averina Andriamanitra mpamatsy anay ianao Andriamanitra mpiaro anay ianao ianao le Andriamanitra eo aminay mandrakariva tsy mba mandao anay ianao fa miaraka aminay eo anilanay manolo-tsaina anay ianao halleluia fa tsara ianao zary lazaintsika androany fa tsara ianao
Tsika moromosany tsara indrindra ianao. Tsara indrindra ianao, mendrika ny teranao. Tsara indrindra ianao, mendrika ny teranao. Toy iza mananitra an'Andriamanitra ihany, toy iza mideran'Andriamanitra noho ny amin'ny fahatsarany, toy iza mananitra an'Andriamanitra satria izy ilay manana anarana ambony ny anarana rehetra. Ao amin'ny anaran'i Jesosy ny andohalian'ny lohalika rehetra sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy tompony voninahitra Andriamanitra rery any. Halleluia. Tsara indrindra ny anaranao, tsara loatra ny anaranao Jesosy. Tsara indrindra ny anarany, tsara indrindra ny anarany, anarany mpanjakatsika. Tsara indrindra ny anarany, tsisy ny toa azy. Zay fotsiny avetsika androany. Tsara indrindra ny anarany, tsara indrindra ny anarany, anarany mpanjakatsika. Tsara indrindra ny anarany, tsisy ny toa azy. Tsara indrindra ny anarany, zay fotsiny avetsika androany. Tsara indrindra ny anaranao, tsara loatra ny anaranao. Tsara indrindra ny anarany, anarany mpanjakatsika. Tsara indrindra ny anarany, tsisy ny toa azy. Tsara indrindra ny anarany, averenao fonao rehetra ihany. Tsara indrindra ny anaranao, le anarana mahery indrindra, le anarana misy fahefana, afaka andravana ereto, afaka andravana fahoriana. Halleluia. Tsara indrindra ny anaranao, tsisy mitoa azy. Tsara indrindra ny anarany, toy iza mananitra ny anaran'i Jesosy androany. Terao ny anaran'i Jesosy, fa ny anarany dia misy fahefana. Amin'ny fotoana ianao mananitra ny anarany androany dia afaka iseho fa anarana afaka manafaka anao izy. Ninina mety mamatotra anao, na iza misy anao, afaka manafaka anao ny anaran'i Jesosy. Fa antsoa fotsiny ny anarany androany. Hozy ny ten'Andriamanitra zay hoe zay miantso ny anaran'i Jesosy, zay miantso ny anaran'Andriamanitra dia ho vonjena. Ka antsoa fotsiny ny anarany androany Jesosy, ny anarana mahery indrindra. Tsara indrindra ny anarany, tsara indrindra ny anarany, anarany mpanjaka. Tsara indrindra ny anaranao, tsara indrindra ny anaranao, tsara indrindra ny anaranao Jesosy. Tsisy ny toa azy. Tsara indrindra ny anarany, vetsika faran'izany. Tsara indrindra ny anarany, tsara indrindra ny anarany, anarany mpanjakatsika. Tsara indrindra ny anarany, tsisy ny toa azy. Tsara indrindra ny anarany, anarany Jesosy. Tsara indrindra ny anarany, anarany Jesosy. Halleluia. Hiditra mifandarina manaraka tsika. Halleluia. Ny mbola
miarabanao indray any tokantrano any manaraka izao fandarana izao amin'ny alalan'ny compte Facebook na amin'ny alalan'ny radio fandresena mino fa efa vonina tsara na amin'ity fotoanandroany ity andrian'Andriamanitra indray amin'ny alalan'ny teniny anatin'izany ankoasitrahako fiainan'Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavany noho ny amin'ny famindrapony noho ny amin'ny fitiavany noho ny amin'ny fitondrany izay lehibe sady tsara ka ahafahan'Andray mbola manompo azy amin'ity androany ity ary isaorako manokana sady akasitrahako amin'ny foko rehetra ny ray aman-dreny ara-panahy de Bishop Patrick Andrianarivo sy Révérend Farandrianarivo zay mbola mamesehatra na fanay mitombo sy mivelatra ao anatin'ny asan'Andriamanitra ary indrindra izy ireo no mampianatra anay izy ireo no mampivelatra anay izy ireo no manosika anay mba fanay mitombo hatrany ao anatin'izao asa fanompona izao amin'ity andro an'ity araka indray sika ao anatin'ny famakiana ny boky isan'andro mahafinaritra androany dia ny mpanompo avin'Andriamanitra Révérend Farandrianarivo no miaraka amintsika hoy izy amin'ny lohahevitra manao hoe tsy faly aminao intsony ny fahavalo tsy faly aminao intsony ny fahavalo izany lohahevitra izany dia nalainy tao amin'ny ten'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Mika 7 dia ny andininy fahavalo Mika 7 dia ny andininy fahavalo mivaky toy izao izany ten'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy aza mifaly ary fahavaloko fa na dia lavo aza mbola hiarina ihany raha mitoetra maizina dia Jehova no fahazavana ho ahy dia hoy ny famelabelarina hitondrany mpanompon'Andriamanitra azy eto hoe rehefa lavo ianao rehefa misy zavatra ratsy mitranga amin'ny fiainanao rehefa feno olana ianao dia tena faly aminao ny fahavalo ary misy aza izany fotsiny no asany miandry ianao hoe oviana ihany no rava sy raraka ianao ary indraindray mitady mihitsy ny fomba rehetra anatanterahana izany mety fantatry ny olona sy hitan'ny olona ary tsy azo afenina intsony ny mahazo anao ary izay no mahatonga ny olona sasany mahay miresaka sy be resaka momba anao anio mandrevenao anio mamelahy teny anao fa tsy faly aminao intsony ny fahavalonao amen tsy anana fahafana andravanao na iresaka zavatra ratsy momba anao intsony satria anio na dia mitoetra na tsy aizina sy olana maro aza ianao ny tompo amonjy anao ny tompo amonjy anao ny fahazavana sy ny voninahiny hiposaka aminao dia anarina anao sy ny fiainanao indray izy amen anangana anao sy amonjy anao indray izy anafaka anao amin'ny fahoriana rehetra ary sintona anao avy amin'ny fotaka mandrevo izay misintona ny fiainanao hidina ambany ka metraka ny tongotrao eo ambony vatolampy amen amen iny ary amin'ity androany ity tiako na hivavaka indray hiaraka anao izao fanakempinoana izao isika izany no nazy dia ianao amerina azy amin'ny fona manontolo sy amin'ny fandresen-dahatra tanteraka ianao Jehova ny famonjena na dia manosika alavo mafiara ny fahavaloko mba tsy harenako intsony mba hafahany sy mifaly sy mandatsaha ianao tompo no mpamonjy ahy ary tsy hamela ny fahavaloko hifaly intsony amiko amin'ny anaran'i Jesosy amen nisan'ny lalina moa izay ametrahan'ny mpanompon'Andriamanitra fantany amiko sy aminao toy izy hoe midika ve izany fa tsy mety ho lavo intsony ianao ary hoe inko izy hoe raha lavo ianao inona no antoko ny fiarenana ny fiainanao nahoana nisainao andramanalina dia zay voasoratra amin'ny Salamo 8:7 hoy izy hoe nanositra mafy alavo ahy ianao fa Jehova no namonjy ahy ho abolana toko 420 fapotraka impito ny marina nefa tafarina ihany ary ny ratso fanahy kosa solafaka raha azo pahorindra eny ary mino fa nandray fampiresana indray ianao tao anatin'izay boky isan'andro mahafinaritra izay hiditra moa ao anatin'ny fandarana manaraka isika amin'ity fotoana androany ity Alleluia. Faly makasitraka an'Andriamanitra moa amin'ity fotoana androany ity tratra ity fotoana ity ary makasitraka ihany koa ny ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra
ato amin'ny fiangonana zay ny karakara ny kolo sy nanangana Bishop Dr Patrick Andrinarivo Révérend Fara Andrinarivo. Sotranao koa manaraka ty page Facebook Edi Patrick Andrinarivo ity ny radio FM 97.4 radio fandresena zany. Hitondra fanatitra isika ary amin'ity fotoanandroany ity fanatitra moa dia fanao rehefa miseho anatrehan'Andriamanitra zadino fa na ny anaty tokantrano any ary sika dia miseho eo anatrehan'Andriamanitra noho izany ilaina ny fanatanterahana izany. Sery-ten'Andriamanitra ary sika amin'ny asan'ny apôstôly tofoka 20:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mantra ka hatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo izay manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Hoy izy hoe ery amin'ny tapany farany ambany ery hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Zany hoe mahasambatra ihany koa zany na dia mandray ara dia sambatra ianao fa hoy izy hoe vao maisa mahasambatra miampy kokoa zany hoe tellement zany miampy misimisy kokoa ny fanomezana rehefa manome anao dia mitondra fahasambarana misimisy kokoa zany. Zany hoe mandray aloha mety ihany mahasambatra fa mbola miampy kokoa le izy hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ny olona zao amin'izao andro zay misy atsika iainantsika amin'ny fiainana iainan'ny firenena zao dia ao anatin'le hoe état d'urgence santé dia faly ery tolorana fotsiny fa mila manome koa ianao, mila manome ianao raha te ho sambatra misimisy kokoa. Mahafinaritra le mandray fa mahafinaritra kokoa ny manome no le mandray. Izany reto misy laharatary be dia ozy ianao hoe ka tena fivavahana ny anaty Facebook veranga andefasana numéro ty vola loatra io le ten'Andriamanitra io le ten'Andriamanitra hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Izany reto misy numéro zay andefasanao reo fanatitra amin'ity fotoanandroany ity. Azadino zany fa na ao an-trano ary ianao fiangonana ao an-trano ianao be dia be ny ten'Andriamanitra manambara fa fiangonana ao an-trano ianao. Zao foana fa malin'ny reo epistily na Paoly ao amin'ny ten'Andriamanitra hoe manao velomanao sy ny fiangonana ao an-trano. Zany hoe fiangonana ao an-trano ianao zao no izany manaova fanatitra. Reto ara ny numéro finday zay ahafahanao mandefa zany fanatitra zany ny 034 81 984 83 na ny 0 4 amby 30 720 dia eo koa ny 032 97 096 84 na ny aotra 2 7 0 4 ny 032 02 0 92 30 na ny aotra 3 0 0 0 0 034 85 604 04 na ny 0 4 20 604 04. Inoko fa efa afiseo ambany écran io ihany izay reo numéro anankiefatra ireo zay anaovanao ny fanatitra amin'ity fotoanandroany ity. Eo ampanatanterahanao an'izany ary dia andre ira fiderana iray isika.
fanatytrampanay fiderana no nisozay vitanao indrindra mony mayanao anao hitsaokanao naizanaiza misy tsotra fanatytrampanay fiderana no sona taonao fiderana no misozay vitanao indrindra mony mayanao anao hitsaokanao naizanaiza misy hanio ao hiro vaova hira tsotra fanatytrampanay fiderana no sona taonao jesosy fiderana no misozay vitanao indrindra mony mayanao anao hitsaokanao avetsika farany zany hanio ao hira vaovao fanatitra fiderananao fiderana no nisozay vitanao indrindra mony mayanao anao hitsaokanao jesosy hitsaokanao It's talking now. Whoa, it's talking now. It's talking now. It's talking now. Tsotra fanatytrampanay fiderana no misozay vitanao indrindra mony mayanao anao hitsaokanao naizanaiza misy ataonao ianao teo tao anatin'izay hira fideran'izay ary ndetsika hivavaka ho an'ny fanatitra izany vavaka isika tompoko raha eo misaotra anao zay no fitiavanao sy ny famindraponao mikasitranay feno ny anaranao no ny amin'ny fahatsaranao lehibe Andriamanitra misaotra anao zay ny amin'ity fotoanandroany ity izay nahafahanay nanolotra fanatitra ho fampandrosoana ny asanao ianao nilaza Andriamanitra fa mila asiana hanina ao an-tranonao ary amin'izany dia amony varavarankely ny lanitra ao anao ka androsanao fitahiana mananambiampy ho an'ny tsirairay ho anisy atokantrano ho anisy ambaravarana ho an'izay natoko tao anatin'izany fa afaka Andriamanitra mba ianao ny asa manokana tondra fahasoavana sy fahatsarana amin'ny tokantrano tsirairay avy ary inoko fa ho voaray le ten'Andriamanitra izay nambara teo hoe mahasambatra koa ny manome noho ny mandray noho izany tompo ho fifaliana ho azy ireo no nanome amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ho voninahitra ho anao ray amin'ny anaran'i Jesosy amen ny ara dia tonga fotoana izay afahantsika miditra ao anatin'ny fiankofana andretsika tompoko Alléluia. Mbola andeha hitohy iakohoko eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Asandrato ny etaetanao an'Andriamanitra androany. Ao anaty fiankovana dia mindre misimisy eo anatreha fahalebiazan'Andriamanitra. Raha afaka milaza ianao dia teneno Andriamanitra hoe za Andriamanitra dia tsinitsinina raha tsisy anao, tsy afaka manao ininona raha lavitra anao.
izay indrindra ny ankofako eto anatrianao androany hira vaovao hira tsotra fanatitram-panahy ho fiderana no soa nataonao ho fiderana no niso zay vitanao mitsaokanao naiza misy haniwao hira vaovao hira tsotra fanatitra ho anao Jesosy ho fiderana no soa nataonao zay vitanao mony maianao anao hitsaokanao Jesosy hitsaokanao Jesosy hitsaokanao hitsaokanao zay tena milanao sy mifanatrianao loatra zay tahaka ny sampana tsy mahay mamoa azy Andriamanitra tahaka izany ilana ianao Andriamanitra tsy afaka mahavokatra na inona na iny zay raha tsisy ianao raha misaraka aminao zay Andriamanitra dia tsy afaka ny hamokatra tsy afaka ny ahita vokatra zay indrindra ny ilaina ianao zay indrindra ny ilazany androany fa milanao loatra zay milanao ao Jesosy lasai zany etaetany foko fony zao vonalalanao milanao ao milanao loatra Jesosy milanao loatra zay milanao loatra amin'ny fiainanay avidekasio ao vangiu famaniz anakajana zay anavetsika hatramo milanao ao milanao loatra zay milanao ao Jesosy lasai zany etaetany fony zao vonalalanao milanao ao milanao loatra zay Jesosy milanao loatra zay fanamasa mila tolotsaina avy aminao mila fitarianao mila fampianarana avy aminao ao anaty fehikira atika anao anandratra ny etaetanao an'Andriamanitra naiza toerana misy anao loary ny etaetanao an'Andriamanitra asehoan'Andriamanitra androany hoe za dia mangetaetanao Andriamanitra mangetaeta no kasianao mangetaeta no vanginao tsy ampianao famanginao tamin'ny heriny fotsiny fa androany mbola teo vanginao indray fantatry fa efa niaraka tamin'ny foana ianao nandritra ny herinandro efa teo amiko foana ianao fa androany
mbola mila kasika vaovava aminao, mbola teo vanjinao indray, mbola teo tarianao indray, mbola te andray kasika vaovava aminao indray. Jary lasika androany, mila anao aho, mila anao aho Jesosy, lasai zany etaetako funitsao vonalalana, mila anao, mila anao Jesosy, avida evangio vangio ny fiainanay, kasuda izay nanakaiky anao, mila anao aho, mila anao loatsay, mila kasika aminao, mila kasika eo amin'ny fiainanay, mila famakinao, fonizao vonalalana, averenao fona rehetra ihany, mila anao aho, mila loatsanao aho, mila anao Jesosy, avide kasio aho, vangivangy famaniry nanakaiky anao. Vitsika moramora zany, mila anao Jesosy, lasai zany etaetany fonizao vonalalana, mila anao, mila anao loatra Jesosy, mila anao loatra Jesosy, avide kasio aho, vangivangy famaniry nanakaiky anao. Toy izay mangataka an'Andriamanitra ihany androany, mila anao loatra avy manatriana eto fanamazy. Toy izay anao mivavaka ny atokantrano izay misy anao any, naiza toerana misy anao ka mandrianay, toy izay mangataka an'Andriamanitra, mangataka amin'ny fanamazy, kasiana indray fanamazy, kasio izay eto amin'ity toerana ity. Andriamanitra mangeta hitanao tokoa ny fosy fananay, ary tsisy renay mihoatra no ianao, fa ianao no loharano fiainanay ary tsy afa-miaina tsisy ianao izay. Androany amin'ity anio ty tondray fahazavana ny masom-pananay, ary meo anay rehetra fahasoavana ino izay lazainao, andray fahazavana ary ivelona amin'izany. Fanamasonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izanizany atokantrano any izay manaraka izao fanompoam-pivavahana mivantana izao, anarovinana koa mbola andrenesany an'izao, ka matsiaro reraka namaina izy, na feno fanamelohan-tena sy vesatra, aoka le famelombelomana amangy azy manokana, aoka ny fitsarana sy ny fiadananao ameno azy, aoka ny fitiavanao le tahaka ny rano ikoriana ao anatiny, eo azy indray ny atsapany hafanany fitiavanao, ka tsy atehatra amin'ny heriny izy, tsy atehatra amin'ny tenany izy, fa andray le fitiavana izay efa vonona avy aminao, dia misaotra eny amin'ny famanginao ny tsirairay avy, ny kasikao omenao tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary miarabantsika rehetra izay manaraka an'ity fanompoam-pivavahana mivantana ity izay arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny radio 97.4 ho antsika izay any atokantrano any, na koa manaraka amin'ny Facebook, ny Facebook le compte le hoe Edy Patrick Andrianarivo, sady mandeha mivantana koa izao amin'ny page ny fiangonana chaîne, izay mihitsy ny arahan'le page
pejy fiangonana sainina dia naizanaiza misy atsika na eto Madagasikara isika na ny ivelana isika dia afaka manaraka mivantana ny fanompompivavahana zay rahantsika eto tsy androany ihany fa amin'ny alahady heriny ihany koa satria mbola anatin'ny confinement tsika raha ny fahafantarako azy nahoana ninina zavatra mitranga tsika kristianina dia zao ihany ny finoantsika ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra tsy maty antoko izany tsika sady tsy mety ravany tsy mety resy ny tanan'ny tombo dia mahery aminao mandrakariva zao vaninandro eny antsika izao dia vaninandro sarotra mireraka ny fon'ny olona mitombo ny aiasy ny tahotra profo izany fifamiana ao anatin'ny andro farany isika izy taontsika teto efa niresaka mikasika an'izay hoe andro farany izay ny andro farany dia efa nanomboka tamin'ny fotoana ny pentekosta ny baiboly dia milaza hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo raitra nanomboka tamin'ny andron'ny pentekoty no nandrotsahan'Andriamanitra ny fanamasina tamin'izay rehetra nino azy rehetra dika izay fa tamin'izany no nanomboka ny andro farany maika vafany ankehitriny zao ainantsika izao efa nisy fotoana nazava aminao mikasika any amin'ilay roa andro zay galina 2 taona efa nisantsika izay ngamba tsy amerina nazava ako fa raha toana ka manaraka amin'ny Facebook dia afaka jerenao ao izay fampianarana izay raha toa moa tsy afa manaraka amin'ny Facebook ianao fa amin'ny radio rehefa amin'ny fotoana hiverina afaka tapitra ny confinement dia efa misy CD le izy zay azonao jifaina indray any amin'ny faritra rehetrarehetra misy anao any fa ianao zay afaka mijery amin'ny Facebook dia afaka mijery zany ianao zay no mikasika an'izay fa mifampitohy amin'izay nefa zavatra resahantsika amin'izao fotoana izao dia tsara tsika tonga saina fefa kely sisa dia ho avy any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy raha nikajo napetraka tsy resakitsika zany ro kajy ny amin'ny hoe milliard d'années nefa nisy ny dinosaure milliard d'années nisy tany ambany tany sy namany sy namany tsy ho resahantsika izay na dia miresaka an'izany aza ny baiboly fa tsy hiditra lalany amin'izay aloha tsika fa nde tsika hiditra kajy faran'izay tsotra ny baiboly dia milaza fa tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra tamin'ny asan'ny Andriamanitra andro fitsarana raha ohatra ka ny calendrier no arahana nanomboka tamin'ny andron' Jesosy eo no manomboka ny année 0 dia misy ny hoe tao aorianan'i Jesosy sy ny hoe teo alohan'i Jesosy manomboka avy amin'ny Adama ka hatreo amin'i Jesosy dia 4 taona avy eo amin'i Jesosy ndraika hatramin'izao ainantsika izao raha ny calendrier rahantsika zany dia 4 taona izany hoe efa miditra anaty fitsarantsika izao satria tsy vao hoe 1999 tsika fa efa 2020 tsika izao izany hoe efa tapitra ny herinandro satria ny ray andro egal 10 taona ka raha lasa ny herinandro zany hoe 9 taona dia miditra anatin'ny andro fahafito tsika izay antsoina hoe andro fitsarana amin'izay andro fahafito izay dia ny zavatra mitranga dia izao hiverina Jesosy tsy ety ambony tany anefa fa eny amin'ny abakabaky ny lanitra dia akatsika rehetrarehetra izay mpino akatsika aninona ho any aminy dia ho any amin'ny tompontsika ao am-bokin'ny Tesaloniana voalohany toko 4 andiny 17 no milazan'izany ovakiko ihany zay rehefa avy eo fa mamekely kisarisarin'ilay zavatra rehetra fotsiny aloha dia akarintsika ho any amin'ny tompo rehefa izay mandritra ny 7 taontsika any ny fiainana aty ambony tany mbola mitohy satria mibedabe ny olona mbola tsy minona Andriamanitra sy namany dia mitohy ny fiainana aty fa aty ambony tany kosa dia isy ny antsoina hoe fahorimbe izara anankiroa io 7 taona io misy ny 3 taona sy tapany voalohany ary misy ny 3 taona sy tapany faharoa le 3 taona sy tapany voalohany dia ilay lehilahinota na le hoe zanaky ny fahaverezana na koa hoe le bibidia dia le tandroka kely koa ny fiantson'ny baiboly azy anarana daholo zany fa mitovy ihany tia nytenenina amin'io zay tsy resantsika amin'ny tsipriany aloha izao satria tsy izay ny loha hevitsika fa ny loha hevitsika eto dia hoe manahoana ny zazakely sy ny ankizy amin'ny andro iavian'i Jesosy zay zavatra eo no resantsika izao hoe hiakatra ve ny ankizy sahadino aty dia mialohany resako an'izay dia homeko sara aloha tahaka ny ahoana ny filahitry ny zavatra rehetra dia hoy ateo hoe le lehilahinota dia hanao fanekena amin'ny Israely
fanekena zay tsona hoe convention anape zany mba tsy siniady itsony de anomboka metraka izy natsona hoe fivavahana anakiray ihany ino moa natao hoe fivavahana anakiray ihany misy tsy mahalala mantsy ny hoe fivavahana anakiray ihany tsy hoe akory hoe lasa anakiray ihany ny paster zao tontolo zao tsy zany ny tianyteneniny fa hoe na kristianina ianao na silamo ianao na bouddhiste ianao na hindoiste ianao na new age ianao na sataniste ianao na ninina zany mety karazana religion eto ambony tany de hoe zao ny zavatra voizina am'izany hoe ny zava-dehibe a de aloha tsy mifampitsara fa samany amin'andriamanitra ary andriamanitra ray ihany ka iray ihany fivavahana de lasa ho anakiray ny fivavahana efa manomboka mivoy an'izany ny olona am'izao hoe iray ihany aty resaka iray ihany ty mila mitandrina mihitsy am'ty hoe mila iray ihany ty satria tsy fivavahana rehetra no afaka anakiray fa mila mitandrina isika ao anatin'ilay izy fa zay ny tanjo le bibidia atonga ny fivavahana rehetra na ino ny religion eo na inony ho anakiray ihany ka tsisy tsony zany hoe ianao rehefa tsy mino an' jesosy de very na ianao mino any ala de very na ianao mino any krishna de very tsisy an'izany tsony am'izany andram fa de ohatrany hoe samy mivavaka ary samy minon'andriamanitra ary mitovy daholy lasa anakiray ny fivavahana matsiravina be zany zavatra zany fa izay andro zay zavatra zay de am'le fotoana le manomboka le fito taona zany le telo taona sy tapany voalohany fivavahana anakiray vola anakiray ty resaka hoe vola anakiray ty nge efa misy investissement amina milliard de dollars milliard d'euros efa miodina ny ambadika any ny amin'ny hoe atonga ny olona tsy ampiasa vola taratasy tsony fa vola elektronika am'izay ohatra misy zao ohatra ntsona hoe bitcoin ho anareo zay efa zatra mpikirakira ny internet efa manomboka mahy an'izany dia avy amin'io no vola ampiasaina zany tsy misy tsony ny ariary tsy misy tsony ny dollara tsy misy tsony ny hoe euro tsy misy tsony ny hoe roupi na zara na fa tonga de vola anakiray de io daholy am'izany koa de misy koa natsona hoe identité mitovy l'identité mitovy nay tsy hoe mitovy ny atsika isanao fa lasa ohatrany hoe omena piuskely ny olona piely take de mipetraka amin'ny tany akavanana na amin'ny andriny de tsy mila passeport tsy mila karapanondro tsy mila permis tsy mila carte bancaire ao anatin'iny daholo mombanao ray manontolo naizanaiza misy anao to ambony tany de azo fatarina riananao zao nataonao nanana ray manontolo anakiray zay le système hipetraka fa amin'ny telo taona sy tapany faharoa indray tiana zavadretranga izy fahorimbe am'izay zay lazain'i jesosy hoe tsy mbola nisy fahoriana eotra zany teto amboniny tany hatramin'ny siny zao tontolo zao atsiravina de atsiravina ny zavadretranga reo loza anaky fito ao am-bokyny apokalipsy rehefa maky anao apokalipsy toko fahenina ka hatramin'ny toko fahenina ambin'ny folo ao de misy loza fito ao zay araraky ny anjely naky fito amin'ny lovia fito samihafa mahatsiravina de mahatsiravina fa am'izany androzany ho faty ny ray apahatelon'ny olona ho potika ny ray apahatelon'ny biby maty mipotika ny ray apahatelon'ny ranomasina azonao an-tsaina ve ohatry ny ahoana zany ny ain'ny olona am'izany ohatry ny tsisy de ohatra mamono koa mamono olona ifampepangany olona de ifamonony olona ary tsisy tika ny aina am'izany atsiravina de atsiravina ka fanontaniana raha ho adino aty ianao de anao ve mehitratra fa ho vitanao ny ainao anatin'izany sarotra ny ainao anatin'izany jesosy de laza hoe raha tsy nohony amin'ny olom-boafidy de nafoeziny zany nafoezina tahaka ny ao nafoezina mba ho telo taona sy tapany fa raha le fito taona ny tonga de ohatra zay daholy atsiravina ny zavatretranga tena mampiorooro mampangory vitsika zay mahatonga ny sasa matahotra mamaky ny boky ny apokalipsy satria zao tena tsy tahitan'izany a fa tena manahirana ary tena mampivarahontsina ny zavatretranga zay mahatonga foana mamerimberina amintsika mahatonga antsika iomana ny amin'ny fiavian'i jesosy satria jesosy de niteny ho jesosy hoe mivavah mandrakariva miambena satria ho avy tahaka ny mpangalatra ny andro ny tompo de mila vonona isika fa rehefa tsofina ny tropetra de lasa isika manjavona isika ho ny tesaloniana hoe akarina dika le hoe akarina de amin'ny teny grika de hoe harpazo zany hoe manjavona ka de tsy hita ndray mpimasotra zay fotsiny tsoka ka to de lasa de any an-danitra isika ovaina ny vatantsika lasa tsy mety maty lasa tsy mety loha vatana vaovao zay tsisy aretina
tsy andairana aretina tsy andairana fahafatesana immortel tanteraka de any amin'ny tombotsika rehefa tapitra le 7 taona de hidina Jesosy eny amin'ny raha alanitra tsy antony eny amin'ny raha alanitra ohatra le tamin'ny voalohany nakatsika izy de mijanona eny fa mitondrindray izy tamin'ny voalohany izy nidina mba aka ny mpino fa mifaharoandray izy hidina miaraka amin'ny mpino zany hoe reo olo-masina rehetra tsy omby alinalina hoy ny bokin'ny Zakaria 4:5 andiny 5 sy ny 5 de hidina ndray Jesosy miaraka amin'ny olo-masina rehetra any an-danitra miaraka amin'ny anjely de hijoro amin'ny tendrombohitra oliva izy de hitesaka anankiroa ny tendrombohitra oliva nitsangana ny maty amin'izany andro zany mbola tantarafa tena mbola goavana koa zany eo no manomboka ny antsoina hoe ny andro ny tompo mbola tsy faharandro fa ny andro ny tompo de hidina ty atany Jesosy miaraka amin'ny olo-masina rehetra halleloja de anjaka izy ao a Jerosalema no misy ny fobe any fanjakany ao kory Davida midina ty daholo hatramin'ny apôstôly tsika rehetra zay niakatra midina miaraka amin'ny tompo ety de manjaka ety izy mandritry ny 10 taona amin'io 10 taona io de afatotra le dragona Mikaela arkanjely isambotra le dragona de afatotra izy any amin'ny lavaka tsy tanono mandritry ny 10 taona rehefa tapitra ny 10 taona de ovana le dragona de lasa izy andeha amitaka ny firenena rehetrarehetra de ho tahaka ny fasika ny olona amin'izany andro zany andeha anafika an' Jesosy ny fanjakany ho tahaka ny fasika eo no mitrangana antsoina hoe Aramagedona raikitra ny ady lehibe tsisy ohatr'izany teto ambonin'ny tany feno rano-tany atafakatra trety amin'ny kitro kely ohatr'izany ny avony raha io resahako io fa tsy rano gerany tany matsiraviny fa vita zay resy le dragona de tsy mpianaty farimy rehetrafo izy sy ny solo faravo miaraka amin'izay rehetra nomba azy sy izay nino azy vita zay de ho le vony afo zao zavatra rehetra zao satria feno loto sy faratsina tabo zay de isy tany vaovao sy lanitra vaovao de midina amin'izay Jerosalema de miaraka ety tsika miaraka amin'ny tombo mandrakizay fanjakana vaovao tsisy ota tsisy loto tsisy aretina tsisy fahafatesana tsisy fijaliana tsisy fahoriana afaka miara milalao amin'ny liona amin'izay ianao afaka rehetrarehetra fahasambarana mandrakizay misy moa miteny manao hoe tokony tonga de zany rangaha fa mbola tsy zany aloha fa misy etapiny zavatra rehetra ka hoe amantsy anao hoe tsy ho zakanao ny adino ety ambonin'ny tany ao anatiny io fahorimbe io mamela iteny kely hoe tsy mitovy ny fandraisen-dahatry ny teolôjianina ao anatin'ity resaka fahorimbe ity misy milaza hoe tsisy an'zampino manjavony zany fa rehefa mipotriny amin'ny raha alanitra Jesosy de akarantsika de ve miara-midina aminy dia miara-manjaka aminy ety fa ny 144,000 ihany no miakatra any an-danitra misy le milaza manao hoe mandalo le fahorimbe tsika fa rehefa tonga eo amin'ny atsasany de akaran' Jesosy ndray tsika fa tsy mandalo le fahorimbe le tapany faharoa rehefa tena mandinika ny baiboly ianao dia tsy tena mitombona no hoe mandalo fahorimbe ny mpino rehetra na hoe eo amin'le atsasaky le fahorimbe no akarina izitra satria mamelaka ohatra anankiray tonga de mazavabe ao amin'ny boky ny Tesalonianina 2:2 Tesalonianina 2:2 de zao lazainy amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ary mangataka aminareo izay rahalahy ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonina antsika hoe ho aminy mba tsy halaky hoetsiketsehana amin'ny saina na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily zay to avy aminay milaza fa efa miandoha ny andro ny tompo andiny fahatelo aza mety ho fitahan'ny olona akory ianareo fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho lay lela anota de le zanaky ny fahaverezana mizavatra anankitelo mazavabe resahany eo hoy andiny voalohany mangataka aminareo zay rahalahy ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika sy ny hanangonana atsika hoe ho aminy dika zany zany de zao amin'ny fiaviany Jesosy le izy miseho any amin'ny raha alanitra de angonina isika hoe ny aminy zay aloha ny zavatra mitranga voalohany angonina isika ozy hoe ny amin'ny fiaviany Jesosy sy ny hanangonina atsika hoe ny aminy hoe ho aminy akarina hoe ny amin'ny tompontsika zany
dia hoy nandiny faharoa oknao mba tsy alaketsiketsena na ami'saina na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily dika zany ohatrany hoe fampianarana zay to tahaka ny avy aminay milaza fa efa mendoa ny androny tompo inona le androny tompo ny androny tompo dia zao amin'le fotoana midiny ny amin'ny raha hoalanitra Jesosy dia manomboka manjaka ety ambony tany zay natsoina hoe androny tompo zany hoe ao aoriana le fatapera le fito taona zay nyresahako teo dia zao ny teneny aza mety ho fitahana akory ianareo fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fiamorana zany hoe misy le fiamorana anatin'ny isan'andro mahafinaritra zay ivoaka amin'ny volana Mea dia ampianatra mikasika ny amin'ny hoe ny fiamorana amin'ny andro farany amin'ny tiananty koa ampianatra an'izay isakariva zay iseho aloha tonga aloha ny fiamorana ka iseho lay lela anota zany hoe le nyteneniko anao teo mipotra aloha le lela anota hatramin'izao mbola tsy fantatra hoe izy io lela anota io na dia efa misy miteny hoe ihany io lela anota io tsika aloha mbola tsy hanondrina izaniza fa ozy ny baiboly hoe mbola tsy iseho izy fa rehefa tonga rehefa angonina isika eny amin'ny tompo dia miseho le lela anota rehefa zay vao manomboka ny andron'ny tompo azonao ve le zavatra telo hitako teo azavaiko anao teo ozy tsy mendoa zany aloha raha tsy tonga zany andron'ny tompo zany raha tsy efa miseho aloha le lelanota le lelanota dia hipotra ao ariana ny andro fiamorona zany hoe rehefa angonitsika lasa dia rehefa aveo amin'izay mipotra le lelanota dia iny le lelanota iny anao fanekena amin'ny Israely ka dikan'izay zany lasa aloha tsika potra le lelanota raikitra ny fahorim-be verina amin'izay Jesosy dia misy nanontany anao hoe dia iza zany ny adino eto mbola afaka mibebaka ave amin'izany raha sendra adino mbola afaka mibebaka ny olona zay adino eto fa iza le adino eto tsy any nitoroteny androany fa mbola fampianarana lavabe zay anaty isana mahafinaritra iresaka mikasika an'izay satria isan'ny ady sain'ny olona zao foana mantsy nitoroteny mpitoroteny hoe mila miomantsika mila mibebaka mila mamela eloka mila miala amin'ny rasy mba tsy ho adinotsika fa maro no mety ho adino eto dia matahotra daholo ny olona dia lasa miezaka tena manamastena tena tsy miteniteny foana tsara zany fa tia ny problème lasa miezaka amin'izay ny olona metehatra amin'ny heriny hoe anamasy tena amin'izay tandro tena amin'izay dia manomboka miala tsikelikely amin'ny fahasoavantsika satria lasa hoe zany miezaka manao an'izao manao an'ity mba ho mendrika rehefa akarina ny tompo ho aminareo aneny fahasoavana tesalana voalohany toko 5:7 ozy ary ny fahasoavan'Andriamanitra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ny ainareo ary ny tenanareo tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika ity sy miteny hoe ary ny ezakareo hiaro ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo non fahasoavana sy fiadanana io no migarantir ny amin'ny fiakarantsika ny an-danitra zany mbola tsy resakitsika aloha hoe iza miakatra dia iza ny adino fa mbola fampianarinareo azy fandresantsika eto dia hoe manao ahoana ny ankizy amin'ny fotoana io satria za mananjanaka maro amintsika koa ny mananjanaka raha mbola kely ohatra ny zanakao afa tsy miresaka le zaza efa lehibe fa tonga saina manapa-kevitra manambady sy namantsika tsy anyresahako fa raha mananjanaka kely alafisaratsena ohatra hoe telo taona ny zanakao na embolona ny zanakao na voateraka voaingana ianao nataontsika mihitsy hoe fito taona ny zanakao zazakely fito taona nge mbola tsy mataka zavatra be tsy afaka tena hoe mila matotra ara-panahy ianao mila mandeha amin'ny fahamasinana ianao mila mifadiny ratsy ianao mahafinaritra azy minao zany fa tsy hainy zany dia adiny ve zany izy ary ohatra zazakely 10 taona dia tony filazantsara hitanao Jesosy mataonao kaikio Jesosy tompo-mpamonjinao aingany avereny zao vavaky zao Jesosy nananana dia avereny zany satria mamany anao ny amiteny fa izy tsy mbola mahay mino amin'ny fo ary tsy mbola taka ny zavatra ekeny ary ohatra tsika kelaza hoe tsy maintsy ateraky indray vao miditra ny lanitra marina zany ary tsy azo disoina fa fantaniana dia ahoana reo zazakely zay mbola tsy afaka manaiky an Jesosy ho tompo sy ho mpanjakany ho mpamonjiny zay tsy mbola afaka mahatakatra filazantsara zazakely heritaona zanaka nateraka ao adino ety zany fianao ny lasa ahoana ny zavikelinao ianao sy ny zanakao zany lasa fa ny zavikely adino ho tezainy izy ary ohatra izy zany ka hoe dia toko hoe miakatra fa nahoana koa izy niakatra nefa izy tsy nateraka indray fa hoy Jesosy hoe raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra Jaona toko 7 no milaza zany
fa zay ateraky ny nofo de nofo azy ateraky ny fanahy de fanahy ozy ny rivotra mitsoka am'izay teny tsy hitanao hoe avaiza ny fiaviny fa rezinao fanazavako rehefa manana an Jesosy ianao ka mampieritreritra be satria tsika rehetra samy manan-janaka kely manana zaza zay mbola tena tsy afaka am'saina ra-dalàna tsy azonao ho terena ho matotra raha-pitso zanakao 5 taona nandeha tao koa même mana 10 taona azy azonao mitao ve no mitaky fahamatorana ra-panahy amin'ny zazakely tsy mandainga tsy manota tsy mangahatra tsy tezitra zazakely mbola miady na amin'ny sary bakoly ary na amin'ny tomobile kely anaty tobilako ty asa manao an'izany ianao nge zanak'Andriamanitra ka tobilako ty mbola ty tena kely izy adino ary ve izy di tena aminy ianao hitanao tsika mila mandeha amin'ny fitiava mila mena amin'ny fahamatorana na fahamatorana ary tsy hainy ataotsika voalobojazy ho terena masaka indray andro ve ty resaky ty satria rehefa mihaino paster asasatsasany ianao de mieritreritra hoe ho an'izy zany toroteny zany iza ihany zany niakatra andra satria rehefa tena mihaino ianao misy matsy tena entitra de entitra mihitsy maro no adina ty ambonin'ny tany maro ny sotavakatra andany apetabe ny mpanompoan'Andriamanitra tsy ho laza hatramin'ireo olona miasa an'Andriamanitra tsy ho laza petsaka zany ka raha olon-dehibe ary tsy lasa ny ankizy zany ahoana satria ny filazany tsara tsy azo anaovantsika zavatra ohatrany hoe tonga de carré be ohatra zany hoe rehefa tsy nateraka ny tsisy miditra raha paster nao sendra meno ahoana ny zanakao paster zanakao tokera mbola voembolana na 3 taona ahoana io zanakao io satria be da be ny paster tanora raha te toka efa lehibe ahoana io zavikelinao io paster tsy maintsy mieritreritra am'izay no mitoro-teninao satria itsika tsy ho tsarena avy amin'ny toroteny fotsiny zay toritsika fa indrindra ny motivation no mahatonga atsika amin'ny toro zay toritsika fa samy ho tsaraina ny asantsika rehetra ampandalovina amin'ny afo misy tahaka ny volamena tsy ho levina misy tahaka ny volafotsy misy tahaka ny varana zay ho levina misy tahaka ny hazo sy ny bozaka voavonjy izy fa ny asany tsy andraisan'ny valom-potika no zany tena mila mieritreritra tsara tsika ny afatra hoentsika satria lasa kortantsika zao tontolo zao avy amin'ny afatra zay te ampisehotsika hoe itsika masina indrindra za d'accord mihitsy hoe mila mematotra ny mpino ary mila tezaina hiamatotra ny mpino fa tsy any amin'le mpino lehibe ny resahako zao fa ndao tena hijeriny zava-drehetra araky ny tokony ho itsika amin'ny saina tsy miangatra sy araky ny tena voalaza ny baiboly fa raha zay fotsiny ho toritsika de ho marina ny toroteninareo fa adina ty ny zanakay fa ny zanakay tsy ho adina ty zany satria ny baiboly ny tena mila mamoaka ny décret farany inona marina ny lazain'Andriamanitra tsy haiko ianao na efa mba nandinika an'izany na tsy tsy haiko ianao na efa nandinika tsika olon-dehibe vitatsika zany raha ndre toke ny heritsika mety vitatsika za tsy andainga za tsy angahatra za tsy zangajanga za tsy amon'olona ok zay ny fitapitaka sy namany dia bon halleloia afaka ohatrany hoe mba mody miseho hoe masiny e halleloia vity zany raha ohatra ka zay koa ny atao e vity zany e na tsy fiatsaram-bela tsy ary vity zany fa saingy zao itsika raha iseho anatren'Andriamanitra tsy ny fahamarinatsika ny hitsaranatsika tsy ny ezakitsika fa raha izany no izy tompoko de mitovy amin'ny olona mana foana le filazantsara ninotsika tamin'ny voalohantsika de le Jesosy mana masina sy manadio azay foana mahatonga amin'ny teny isika raha mena amin'ny fahamasininy tsy mena amin'ny fahamasinitsika mba ho masina fa efa no hamasinitsika mahatonga atsika mena amin'ny fahamasinana tsy manao maritsika mba ho marina eo anatren'Andriamanitra fa nandray fahamarinana sy fanamarinantsika no hamarinitsika de mena amin'ny fahamarinana zay zavatra no iainantsika araky zay takatrao no iainanao fa tsy mamoriporona ianao izy rangamba natao hoe fahamasinana rangaha za fijeriko aliza vehivavy tsy mipataloha tsy mikavina tsy mandoko vola zay ngamba natao hoe fahamasinana rangaha de tsy mitenteny foana de rehefa miteny de somary ohatra ny tena hoe hita mihitsy hoe tena hoe zanak'Andriamanitra zany rehefa miteny mila manao ohatra ny zany ianao rehefa miresaka tsy haiko hoe ohatra zany tokoa ve le izy tsy manao fitafiana maintimainty na menamena fa lokon-demony zany tokoa ve le izy tsy mirandrana sady tsy mikavina tsy milokomena zany tokoa ve le izy inona marina ny tena lazain'ny baiboly satria lasa zavatra kitaingitaingina no ametrahantsika fepetra hidirana ny lanitra inona ny tena lazan'ny baiboly
satria manjary lasa mame frustration ny vahoaka isika lasa tsy hainy olona tsony satria na dia olona zay efa tena niaina tamin'ny fahamasinana aza lasa mandeha ny teny dia tsy tafiditra zany tena ohatrany tsy lasa raha zany fandehana tsy Jesosy mba avonjeo rehefa azo atao an'izany tsy teo adino aty re sahirana ny olona ka be loatra tsy inona ny tropetra maneno amin'izao tsy fantatra ntsony hoe iza ny enona ho avy ny andro ny tenin'Andriamanitra honoana fahamarinana ny olona tsy vola sakafo tsony ny ampanaona ny olona fa fahamarinana fa misy klasy ny olona zay anao hoe zay metimety amin'ny sofiny sisa ny enony satria misy karazan'olo zay efa tafalatsaka loatra ao anatina fomba-pivavahany ka rehefa tsy mety amin'ilay fomba ny fivavahany dia amin'ny tsizy ny anarany le izy nge mila mitandrina isika satria zay mahatonga manomboka miverina mitory manizingizina ny asa zay nataony Jesosy fatsika sy ny velomantsika araka izany fa tsy ny anterantsika foana amin'ny effort personnel fantatro nge fa tsy maintsy tena dia tsy anao ninina zany tonga dia masina azy amin'izao fotsiny zany zao mba teneniko anao atao zay eritreretinao fa masina rehetra fa rehefa tsy anamasinanao Andriamanitra tsy masina zany ianao tsy masina zany ianao azadivontsika inge miaina aty ambony tany feno ota Andriamanitra dia makala ota sady tsy tia ota no tsy mahajery ota io tany andehandehanao analakely io tsisy ota moa io aminao fily ny raha latsaka teo mety hitiny hoe za tsy nandatsatra fenao mianao anatin'le toerana feno raha voalazany ny olon-dehibe taolo aza fa io toerana analakely io dia alany teo ary voalazany satsana fa feno kalan'oro teo tsy haiko roa zay fahamarinana raha zany koa no izy tanàna kalan'oro nge zany nivarotanao koa raha mpivarotra eo na maloto ny tanàna ianao mety mipetraka ohatra mifaritra anankiray zay feno olona mpifoka rongony mety alohan'ny voanao ny tranonao mety anaty tanàna ny tranonao dia manam-pivoaka anao eny amin'ny arabe mandalo tanana mpivarotra rongonao maloto anao vao tonga am-piangonana zao tany enatsika zao feno loto dia anao moa mieritreritra fa afaka mandray anao Andriamanitra avy amin'ny ezakao zao fiainana feno falitona sy faharatsiana même hatramin'iny akanjo anaovanao iny aza mety teny amin'ny sinoa iny vidiana zay sinoa mety manao fanafody ohatra tsy ny sinoa rehetra manao an'izany fa mety misy olona ohatra manao fanafody manao fandrohitana fafafazina tedrarety dia anao mividy ianao tsy misaina zay koa hoe diovoka amin'ny raha Jesosy tena zao fa dia tonga dia manao ianao vidy hena anao isan'andro mety ianao mena kisoa zay hoanao tsy fantatra fa mety misy olona manao fisotonana moa zany fandrohita-karena dia anao nefa ianao mividy felodo zao tontolo ianatsika zao hatramin'ny rivotra ianatsika amin'ny fomba ahoana no aneken'Andriamanitra atsika amin'izany amin'ny fomba ahoana no andraisina atsika amin'ity tany feno loto ity zay ny teneniko anao raha tsy izy ny manamasina atsika tsy masina zany tsika noho zany aza de diso enao fahako milaza zany extrémiste loatra tsy maintsy zao za tena manaiky fa misy nantsona hoe toe-panaraka an'Andriamanitra fitondran-tena mahamendrika moral mahamendrika fahadiovana sy fahamasinana zay tsy tokony andehanantsika tokoa satria efa tsy amin'izany tsony tsika fa efa nafana tamin'izany fa tsy tokony tsika rehefa novonjen'Andriamanitra dia lasa te hiverina amin'ny herintsika indray fa ihany le fahamasinana men'Andriamanitra anao ihany le fahadiovana men'Andriamanitra anao ihany le fahamarinana men'Andriamanitra anao ny tena fiomanana lehibe indrindra tsoroko aminao na dia efa tokony toroteniko amin'ny larobiara fifanaisana amin'ny tombo zay fotsiny fifanaisana amin'ny tombo zay fotsiny zay ny lehibe indrindra tsy fotsiny zay ny tanjon'ny filazantsara fifanaisana ny fifanaisako amin'ny tombo tsy voatery hitovy amin'le anao tsy voatery hitovy amin'ny anahy samy manana ny avo ara-panahintsika isika fa ianao tsy tsaraina amin'ny nivaoako ary za tsy tsaraina amin'ny nivao anao fa samyzany antsika relation bon hiditra amin'izay tsika dia ahoana zany ny zazakely no tsika maky tenin'Andriamanitra Samoela 2:12 ka ny andeha ny Fahatelo amby 20 ity resaka fahavidim-tompo moa dia tena lava dia lava izy ty ary tena mampikorotan-tsaina ity indrindra rehefa be da be loatra ny olona enonao mety mampikorotanao ny toroteniko tsy ny toroteniko mampikorotana fa lenao taloha nampikorotana anao zao Samoela 2:12 andeha ny Fahatelo amby 20
zao voalazany ten'andriamanitra kanjo maty izy zao ka nahoana aho no hifady hanina intsony mahay mampiverina azy va aho izy no akany izao no akany aminy fa izy tsy hiveriny eto amiko intsony eto amin'ity tantara ity dia zao maty ny zanaky davida zanany tamin'izy tamin'ny batseba ahoana ny fomba nazahoana n'io zanany io rehefa nahita nefa nita ny batseba nandro davida tamin'izany andro zany ny israely rehetra maramila rehetra nandeha niady fa davida tsy nandeha raha tokony andeha izy ho mpitaritafika ny israely dia tsy nandeha izy tamin'io ndray mandeha io dia rehefa nitsangatsangana teny amin'ny terasiny trano izy dia nihita vehivavy zay nandro zay hitany fa tsara ary hitany fa tsara zany dia nampangalany ny miaramilany mba sevo makaty amiko io vehivavy io dia natsony dia niresaka tao dia niara-natory tamin'izy tsy zany hoe vehivavy io fa vadiny miaramilany davida ihany zay antsona hoe oria dia rehefa fantatra davida hoe vadiny oria batseba dia naome taratasina izy any général anankiray ozy hoe orio izy izy tena tahaka zao sy tahaka zao a fa lefaso izy eo aloha rehefa le mangotraka iny ady dia izy alefa eo aloha davida tsy nazava hoe inona ny antony fa ngamba le général nyeritreritra hoe matoty aseny davida makeo amin'ny farany aloha dia dikan'izany tena mahay miady ty ary afaka tena miady araky ny tokony ho izy kanjo maty ory maty tamin'ny sabatry ny moabita sa moamorita rehefa maty izy dia azony davida nampakarina ho vady batseba fa talohany nahafatesany ory mpanjaka dia nandefa taratasy teny amin'ny davida batseba ozy hoe manananaka ahako ory sy batseba mbola mpivady nefa batseba bevoka skandale ty tena ahoany tiry zao avao ary raha ny lalàna njere dia zao raha toka maty ny vady vehivavy anankiray dia mahazo manambady izy toy davida solution faran'izay aingany vonona ny vadiny davida tsy afaka mamono azy tonga dia na dia mpanjaka azy izy meloka izy araky ny lalàna tamin'izany ory dia garda présidentielle tao amin'ny lapa tozy davida hoe danao miaramody amany ny vadinao tetena zany izy danao miaramody am'izay tsy fantatra izy zany tena rainy tozy ory hoe amin'ny fomba hoany andehanako hifaly miaraka amin'ny vadiko nefa ny israely rehetra mandeha miady ny mpanjaka tsy izy mpiandry tsy mety amboko zany loyal zany lehilahy zany fozy davida hoe bon zao ary tena hitako mihitsy fa tena olona mahatoky ianao olo oatra anao ny ilaina anatin'ny ady tena andefa taratasy izy enjany za mipaikady zany maty ory avy eo nampakariny davida batseba ho vadiny ary tsisy fahotana ny fampakarina ny davida batseba nankely ary fa rehefa avy eo teraka izy angamba nisy olana nisa tamin'izany tantantantanta ary tokony tsy anina fa rehefa avy eo natana tonga ny teny tamin'ny davida manao hoe ono ary mpanjaka inona natao amin'izao zavatra eo fa nisy olana anankiray mpanan-karena be izy nanana ondry tena matavy sady tsara izy dia nanambahiny izy tonga tao aminy fa tia ny zavatra nataony raha tokony le zanak'ondry zay nompiany tao no ny vonono sakafom-bahiny dia nalainy le zanak'ondry ny olona teo akaikiny zay mba anankiray zay mba inony an'le olona zay kolokoloany ary tena tsara fa iny nalainy dia ny vonono ataony sakafo ny vahiny tao an-trano tesitra be davida raha velona koa zao raha velona koa tsy maintsy atao maty zany olo zany ary onerina zany ondry zany dozy natana ianao ane zany olo zany ohatry hitako davida manao hoe dozy efa manino anao manao an'izany inona tsy efa meko anao izy Andriamanitra ary mbola tsy ampy anao zany dia mbola omeko betabedy koa ianao noho zany izy Andriamanitra dia ho fatiny zaza rehefa nanao an'izay davida izy tena nanota tamin'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny olonako salamo faraky amin'ny 50 dia ny fona tamin'Andriamanitra izy dia lasa izy nifady hanina nandritra ny 7 andro mba hamindran'Andriamanitra ny fony zaza satria le zaza innocent eno tsara zanaky ny vijangajangana izany le zanaky davida teo zaza azo tany ivelany fanambadiana
dia nivavaka izy hoe andriamanitra ao amin'ireo fony zaza fa andriamanitra teny non 7 andro izy nivavaka maty an'ilay zaza rehefa maty ilay zaza dia nitsahatra ny fivadikaniny dia nisakafo izy rehefa nahitan'izay ny tao amin'ny fanjakana dia taitra be hoe ino ty ataony davida satria fony mbola narary ilay zaza dia tsy nety nakany davida tsisy nazo nakao aminy dia natahotra ny olona atao anatin'ny lapa manao hoe raha hiteny amin'ny davida tsika maty ilay zaza angamby io amony teny nanao zavatra daladala zay tsy fantatsika fa aza misy miteniteny aminy fa rehefa hitany davida iny takoritsika ny tao amin'ny lapa toy zay maty angamba ilay zaza dia aveo izy nata fa maty angany zaza toy izy ny olona maty ny zaza fantatro nataony davida lahatra izy nandro izy dia ny akanjo izy toy zay tonay sakafo am'izay ao aniko kagabe ny olona finy ty ataonao ry mpanjaka fony mbola narany zaza tsy nety nakany rehefa maty ave zaza voinakany ianao tonga amin'ny andiny fahatelo am'roapolo toy izy kanjo maty any le zaza zao ka nahoana moa mbola ifadianina tsony zay le teny eo mahay mampiverina azy ve ahako zaho no akany aminy fa izy tsy veriny eto amiko itsony hoy izy za tsy mahay mampiverina azy fa izao no hoany aminy fa izy tsy hiveriny eto amiko itsony zaza kely ho resaly io ndikan'izany dia izao davida tsy nresaka hoe samymbolo fatsika samy hoany amin'ny ody vovoka ho any ambany rangolahy tsy zay ny tiany davida teneniny fa davida koa dia mpaminany aoka tsy hoadino zay fa lazy davida ny amin'ny zaza io zay lasany amin'andriamanitra na dia zanaka tamin'ny fomba ohatrohatrohatran'izay azy lasany amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia ho davida za koa dia ho any aminy tsy ho any ambany rangolany tiany davida teneniny tsy ho any amin'ny fahafatesina tiany davida teneniny fa ho any amin'ilay toerana zay misy azy aizy any amin'andriamanitra ho zay tsy vitako mamerina azy avany fa izany andeha ho any aminy midika zany fa ny zaza raha mbola kely ka maty dia makany amin'ny tompo izy ka raha miresakitsika eny amin'ny hoe raha mbola velona ny zanakao zany ka tonga jesosy akarina ve izy sa tsia andova kitsika ireo andin-tsoratra masina 3 zay miresaka ny amin'ny fiavian' jesosy jaona toko 4:10 ka ny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo jaona toko 4:10 ka ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahatelo jesosy no miteny zao lazainy aza malahelo ny fonareo minoan'andriamanitra ary minoa akoho ao an-trano raiko dia misy fitoerana maro raha tsy zany dia efa laza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa eto zany jesosy dia milaza ny amin'ny hoe andeha izy hanamboatra fitoerana rehefa izay dia akatsika izy ho aizy ho any aminy akatsika izy ho any aminy Korintiana voalohany toko 5:10 andininy faraka amin'ny 10 Korintiana voalohany toko 5:10 ka ny andininy faraka amin'ny 10 zao lazainy indro zava-miafina no ambarako aminareo tsy ody mandry avokoa isika rehetra dikan'izay misy ny efa maty fa possible raha ho avy rapitso jesosy tsika tsy maty rapitso tsika za lisa zay tsy mody mandry dina mety zavatra hitranga raha ohatra hoa ka tsy mbola raha ohatra hoa jesosy ka tonga rapitso fa raha ndetiko hoe tsy rapitso fa tsy fantatro zay mety aviny fa afaka miomantsika mila vonitsika mety randroany io mety rapitso io mety hiteny hoe farovina mana le izy efa fotoana zao tsy hitako so inona ny andrasana mety mianana hoe mbola tsy voatory filazany tsara non mandaingana be tsisy ohatra zany zao fitony filazany tsara nahita mpanompon'andriamanitra anankiray zay nampita-dranomasina manao evangelisation izy zao amin'ny télé amin'ny internet manana télé be da be raha-tany izy manana site web be da be izy dia rehefa miconnect io zany satria mandeha par satellite ala izy dia azo fatarina hoe iza no mijery iza no manaraka rehefa nanao ny salanisatra no totalina tao anatin'ity confinement ity tamin'ny fotoana anankiray fotsiny nanaova ny vavaka eran-tany 3 milliards mahery no totalin'ny olona niara-nijery sy nanaraka le fotoambavaka ao anatindray alina dia nametraka tanjona indray izy hoe mba ho 5 milliards indray ny tratra dia anao mieritreritra mila miandry anao ty resaky ty misy olona zay ampiasain'andriamanitra zao ataotsika zao so ohatra manao Facebook be da be ny olona hatrany Allemagne ny Amerika ny Canada manoratra ty aminay
ny amin'ny vokatra ho zavadrao sy ny témoignage atan'la-réunion petsaky be da be mihitsiny dika zay zany zo zavadrao miara-miasa asoa satria miaccéléré ny zava-drehetra tsika zao miaccéléré fahatongavan Jesosy mba ho vavolombelatra ny afarany tany fa vita ny fitorina tsy voatery ino ny olona rehetra fa efanandray ny olona rehetra karaha zay ny andrasanao tsy haiko firy andro sisa safiry taona fa efa kely sisa dia vita ny tantara ka tsy afaka hiteny aminao hoe raha pitso na ravaka pitso fa possible rehefa avy eo fa mila vonina isika dozy izy andiny fa 2:10 Koritiana 1:5 fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny tropetra farany dia hovana isika rehetra fa ho tsofina ny tropetra ary maty atsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana jerevy tsara vetivety ozy izy toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny tropetra farany dia hovana isika rehetra tsofina ny tropetra ary maty atsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana izy le isika izay velona fa ity mety lo ity zany hoe ty vatanyity zay mety maty mety lo tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana ary ity mety maty tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety maty ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ry fahafatesana no reseny kalevina ry fahafatesanao aiza ny fandresenao ry fahafatesanao aiza ny fanindronao wow dikan'izay ao anatin'ny ray mpimaso dia akarintsika tsofina ny tropetra dia lasa Tesalonianina 1:4 Tesalonianina 1:4 ka ny andininy 17 manomboka ho vakitsika Tesalonianina 1:4 andininy 17 fa tsy tianay tsy ho fantatrareo raha lahy ny am'izay nodimandry mba tsy aleelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana fa raha inotsika efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra zay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavo ny tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry akory fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fitsofana ny tropetra arkanjely ary ny tropetran'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha dia no tsara amin'izay ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsena ny tompo ho any amin'ny abakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany tsy rehefa tsara rehefa mipotra zany rehefa tsofina ny tropetra sy eny amin'ny raha alany Jesosy io amin'ny fotoana io mbola tsy ny olona rehetra nahita azy fa isika izay no manao anatin'ny ndray mpimaso dia akarina makany amin'ny tompo dia lasa mitafy ny tsy fahalovana sy ny tsy mety matsika zany hoe lasa immortel tsy mety maty tsontsika akarina makany amin'ny tompo rehefa tsofina ny tropetra dia lasa makany amintsika fa zao mifandehany mitsangana ozy zay maty eo amin'ny tompo dia re miakatra dia isika izay vela koa anatin'ny ray mpimaso dia lasa dia mitsena ny tompo eny amin'ny raha alanitsika dia makany amin'ny tompotsika dia miverina amin'ny tantara teo hoe dia manomboka le fito taona dia vita zay dia mipotra eny amin'ny raha alanitra indray Jesosy tsy akampino tsondray fa miaraka ampino ho ety atandray araka nefa nazavaiko teny aloha zany raha reo andiny tsoratra masina anankitelo zay novakitsika Jaona 14 Koritiana 1:15 Tesaloniana 1:4 ty dia tsisy miresaka zazakely mihitsy nankely ary tsy nahita mihitsy ianao hoe zaza fa isika zay lehibe velona tonga saina tsara mino no akarina no zany fantaniana mipetraka makaiza zany ny ankizy rehefa mijery ny testamenta vaovao ianao dia tsoroko mihitsy tsy mahita verset ianao milaza manao hoe dia akarina koa ny ankizy fa isika izay mino no akarina dia ahoana zany ny zanakitsika dia ahoana ny fandehany satria tsisy andin-tsoratra masiny reo zay vakitsika ireo hoe akarina koa ny ankizy eto ny zavatra mila antsika ny baiboly dia mampiseho fa eo anatrendreo ankizy zay mbola tsy afaka maneho ny finoany ny amin'ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy satria tsy maintsy ateraky ny olona vao miditra ny lanitra fa ny ankizy kely mbola tsy afaka mampiseho an'izay finoany izay ny zaza minono ny heri-taona ny 5 taona ny 3 taona ahoana moa ny avy tany an'izany mahay mana 7 taona aza mety mbola tsy capable ny sasany
tsy afaka ampiseho ny finoana an' Jesosy. Mety fotsiny manao tsy anjery vavaka sekoly alady sy namana izy na sekoly sabata tsy fantatro fa mbola tsy tena mahatsapa sy matakatra ny antsoina hoe ateraka indray. Mety misy matakatra, mety misy tsy matakatra fa mbola zaza izy. Eo anatreny zay fahazazany izay dia miresaka ny soratra masina ny amin'ny hoe tahaka ny ahoana ireny ankizy ireny. Ny voalohany azy ny soratra masina dia ilay vakitsika teo o Davida hoe maty izy zao, hoy izay kanjo maty izy zao. Ka nahoana no hifady hanina intsony. Mahay mampiverina azy va aho, fa izao akany aminy fa izy tsy verina ety amiko intsony. Dika zany dia izao ny ankizy rehefa mbola tsy afaka maneho ny finoany satria mbola zaza izy. Amin'ny fotoana ho avy ny tompo dia azo eritreretina fa akarina ho any amin'ny tompo izy. Avy amin'ny prinsipa io ihany zay zany azavaiko anao zany zay fomba fijery zay dia azo heverina tsara mihitsy fa na dia mbola tsy afaka maneho ny finoany an' Jesosy aza ny zaza dia akarin'Andriamanitra izy. Satria voalohany, faharoa moa zany fa tsy voalohany, Andriamanitra dia mpitsara marina ary tsy mitsara miangatra. Ny olona anankiray dia tsaraina araky ny nataony sy ny fahamarina ary ny tsy mety nataony. Ka ny ankizy mbola innocent, mbola misy natsoina hoe fazina innocence amin'ny zaza. Hoy ny Baiboly ohatra zay milaza aza foazina ny fitiavana raha mbola matory izy. Dika izay ny ankizy kely tsy mahafantatra ntsony hoe fiainam-pitiavana. Ny amfantatry dia ny fitiava mamany, fitiavany dadany, zay ihany no hainy. Fa no hifankaty tahaka ny olon-dehibe mifankaty dia hifanambady dia hiteraka, tsy hainy zazakely izany. Dika izay mbola anatina fazina innocence izy. Ny tiako tena amin'izay verset zay dia hoe misy ny antsoina amin'ny fiain'olombelona antsoina hoe ny tsy fananatsiny, fazina innocence. Ka raha toa araka ny ankizy kely anankiray ino tsara mbola tsy mahatakatra na inona na ino. Satria Andriamanitra mpitsara marina dia zao voalaza ny asan'ny apôstôly toko 7:10 ka ny andiny 7 asan'ny apôstôly toko 7:10 ka ny andiny 7 hoy izy Andriamanitra ninitsy mijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Dika izay ny androny tsy fahalalana dia tsy jeren'Andriamanitra satria mbola innocent les zaza, mbola tsy mahatakatra inoniny dia tsy sain'Andriamanitra. Fa rehefa ankehitriny kosa izy efa tonga saina, rehefa lehibe izy zany dia mila amin'izay izy mino ny filazantsara. Ka ny fanontaniana manomboka firy taona ny ankizy no ekena fa lehibe izy. Raha amin'ny fiainana andavanandro no resahako dia tokony manomboka eo amin'ny 17 taonany na 12 taona farafatarany indrindra zay efa manomboka ny azona puberté any dia efa tokony ary saina ny ankizy, tokony afaka amin'izay ampitana zavatra. Fa saingy raha ny fomba jiosy ny jereny zany hoe ireo firenena nofehezina tamin'ny Baiboly dia tsy isaina ho matotra na isaina ho lehibe na ho tompony andraikitra ny olona anankiray raha tsy feno 20 taona. Raha sendra tadidinao ny fotoany Davida nalaim-panahy hanisany zanak'Israely zay natonga ny fahatezerin'Andriamanitra. Inona kay natonga ny fahatezerin'Andriamanitra? Misy miteny hoe nola izy nanisany zanak'Israely. Azo eritreretina ho marina ihany zany. Fa isany anankiray tena natonga ny fahatezerin'Andriamanitra dia eto. Rehefa vao isany zanak'Israely dia diso be loatra ny olona zay efa feno taona tahaka ny lamatoa sy tahaka ny taranaka mpisorona sy ny levita zay efa tokony ho lasa anompo an'Andriamanitra satria ny voalohany rehetra an'Andriamanitra ary ny taranaka levo sy arona rehetra dia tokony ho mpisorona. Fa maro tamin'ireny no tsy nanao ny asa fisoroana ary tsy nanompo an'Andriamanitra vokatray dia tonga ny fandringanana. Ary reny karazana isa be dia be hitanao reny ao anaty Baiboly satria ny voalohany dia an'Andriamanitra. Mino fahatsika le tena tongavana. Mety verina maki le tantany zany aiza misy an'izany sotra zany révélation zany resahako anao zany fatakaran-javatra zany. Bon, verina antsika kely le izy. Dika zany dia ho iaho hoe eo manomboka ny 20 taonany eo no manomboka isaina ho isan'ny hoe tompona andraikitra amin'ny tenany ankizy. Ka tsika zany tsy miresaka hoe satria za mbola tsy feno 20 taona zany dia nananananananana tsy hany ny tiako atongavana. Fa miresaka fotsiny aho hoe ny ankizy rehefa mbola innocent, mbola tsy afaka manana fanapa-kevitra ny amin'ny fiainany tahaka zazakely 10 taona 10 taona ohatroatra izany
dia latsaky ny zany sy ny namana rehefa mbola zaza innocent tsy afaka manam-pahalalana de zay minitsy mijery an'izany Andriamanitra satria Andriamanitra mpitsara marina mety hiteny k'Andriamanitra mamaly ny eloko ny ray any amin'ny zanaka tamin'ny testamenta taloha zany fa ozy mivolaza ny boky ny Ezekela zay milaza n'izany ihany ozy ho avy ny andro lay tsy tenenareo intsony hoe ny ray aman-dreny mihinana marikivy iny ka nifiny ankizy ny madilitra satria nahoana tsisy idirany ray aman-dreny intsony nataon'ny zaza satria nahoana Jesosy no maty ho an'ny olona rehetra tamin'ny taloha dia Andriamanitra mamaly ny eloko ny ray ho amin'ny zanaka fa ty amin'ny testamenta vaovao ny fahotantsika rehetra nentin'i Jesosy no za mila inotsika ny asa-pamonjena teboka fahatelo raha miresaky tsika ny amin'ity hoe makaizana ankizy modikoa ve akarina ny ankizy za manokana dia resy lahatra fa akarina ny ankizy tsy adino ty zany ny zanakitsika akarina miaraka amintsika izy ao marika 10 filazantsara marika 10 Jesosy dia nilaza mazava Jesosy tena netino miteny hoy izy hoe 14 nefa tezitra Jesosy raha nahitan'izany ka hoy izy taminy avelao ny zaza anantonahy ary aza rarana fa antoazy ny fanjakan'Andriamanitra ino tsara zavatra roa ny resahan Jesosy eto voalohany Jesosy dia miresaka hoe aza rarana ny zaza anantonahako tete zany Jesosy ny ankizy dia anazy ka tsy tokony ho raranao satria Andriamanitra ny fampianarantsika dia ohatrany hoe adino ny ankizy fa ny olon-dehibe ihany dia izay olon-dehibe afaka mitondra tena tsara ihany miditra ny lanitra ozy hoe no aza raranareo ny zaza fa velao izy anantonahako satria ny saina maha olon-dehibe ny ankizy dana daholo ary ny ankizy tsisy azo doreo zany favaha zany dana milalao hoy Jesosy aza rarana ny ankizy fa velao izy anantonahy dika zany an Jesosy ny ankizy fa ozy antoazy ny fanjakan'Andriamanitra tianyteny amin'io dia hoe rehefa ohatra ny zazakely ianao zany hoe manana toe-po tahaka ny zaza moramino ny zazakely mantsy dia moramino tsika olon-dehibe be ady hevitra be mihitsy ny zazakely dia mora madio fo tsy mpitahiry alahelo na mpanao lolo-po ny olona rehefa ohatra zany mino ny zavatra torina aminy tsy be lolo-po dia afaka manay ny fanjakan'Andriamanitra izy mino amin'ny fo ahoana ozy izy ny teny Paoly zay amin'ny lolo-po mba ohatra ny zaza fa amin'ny fahalalana mba olon-dehibe ka zavatra roa ny teny Jesosy teneniny zazakely dia an'Andriamanitra reny efa anazy fa ny lehibe mila tonga ohatrany zaza raha te hiditra ny lanitra noho zany ny zanakitsika raha mbola kely miaraka amintsika makany an-danitra izy ny Korintiana voalohany 7 Korintiana voalohany 7 zay miresaka mikasika ny tokantrano sy ny fanambadiana na fiainam-pitiavana dia milaza koa zany zavatra zany Korintiana voalohany 7 andiny 17 ka hatramin'ny 15 zao lazainy raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mety mitoetra aminy ihany ny lahy dia oka tsy hialana izy fa ny lahy tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy ratsy zany kosa dia tsy madio eno tsara ny zanakareo fa raha izany dia masina iza le izy resahany ny zanakareo dika zay zany noho ny amiko zay pino noho ny aminao zay pino dia madio ny zanakao noho ny amintsika ray aman-dreny izay samy zanak'Andriamanitra dia madio ny zanakitsika masina ina dikany hoe masina miavaka tsy ampitovena amin'ny any sasany fa an'Andriamanitra dikan'izany raha ho avy ny tompo miaraka amintsika ny zanakitsika noho zany esory ny vesatra sy ny tahotra hoe Jesosy te ahoana ny zanako Jesosy tsy mbola novina vao lehibe Jesosy aza mbola tonga aloha raha tsy lehibe ny ankizy alao izy tonga ary dia izy mbola kely zao alleluia noho zany mila mahatoky isika Jesosy dia laza amin'ny filazantsara Matio 7 ka ny andeny ny 9 Matio 7 ka ny andeny ny 9 hoy izy fa nazovy hanafotoana na dia iray aza amin'ireny ankizy amin'ireny madinika mino ahy ireny dia tsara lavitra ho azy raha natonana vato lehibe fikoseham-bary ny voziny ka aletika any amin'ny ranomasina lalina izy teteny ny soratra masina fa
ny ankizy ny madinika dia any Jesosy. Ny any amaranako azy dia tsotra. Tezao amin'ny fivavahana ny zanakao. Tezao amin'ny fifandraisana an'Andriamanitra. Mba manokana fotoana na dia ataoko azy hoe 10 minitra fotsiny azy. Aza forcena ankizy hivavaka ohatrana olon-dehibe. Ndray mantsika ray maniko raikitra fitoby vavahana ohatrany dia tonga dia ibebaka tsika zao, ny amin'ny fahotantsika, langalanga tamin'ny ny zazakely tsy mahay an'izany. Anaporofokanao fa tseny asevo izy no mivavaka. Asevo izy no mivavaka rehefa lenao le miteny hoe beba amin'izay. Dia enao eo ny teneny. Fa zao ny teny Jesosy eo, bebaka aminao zay, fonanao zay Jesosy ny amin'ny ataonao, mamindafo aminay, tsara Jesosy ny amin'ny ataonay tsy mety fe fanafelinao. Amen. Fa izy miteny an'izany le ny teneninao no averiny io. Fa izy tonga saina amin'izany. Dia tsika ndray misy hafanam-poafavy zay dia. Raikitra, fotoambavaka tokony 10 minitra manoatra ny any am-piangonana fotoambavaka ohatranonareo. Miaravavaka dao tsika toatrano. Ankizy kely nefa eo 3 taona, 5 taona. Ny analo zanako dia miaravavaka zay sakariva. Miara-mamaky teny dia efa fantatry zareo. Ohatra mamaky toko anankiray. Fa rehefa hitako hoe lava loatra le toko dia eritreretika hatreto ny tapahana. Dia samy mamaky 2 avy. Dia mamaky mafy. Za manomboka vavaka ako. Atoroko anao mihitsy le ataoko hoe vavaka foy ako. Dia vita izay dia mamaky teny tsika. Ao amin'ny anina daholy. Iza mahita voalohany. Samy mahita voalohany. Raikitra ary zao. Dia samy mamaky 2 avy. Vita izay dia mivavaka dia miteny ao ianao mivavaka misaotra an' Jesosy tahinan-droany. Ianao mivavaka mba hitombo fahendrentsika. Ianao mivavaka mba hitam-bavaka mpino rehetra. Ianao mivavaka mba hivavaka amin'ny kristiana sy ny pasterantsika sy ny rehetrarehetra. Za mivavaka ho an'ny Jesosy zao dia mamarina vavaka. Dia samy kana feza teny-roa ary ny teneninao dia fa maina ny anaran'izay. Mandeha izy dia fetifety kely lay izy. Misy fotoana indray nefa tsotra vozaka hoe ndao tsika samy mivavaka mba homeny tombo fahendrentsika rehetra. Dia misy fotoana zareo kely anankiray tsy mivavaka mivandravandra fotsiny izy. Dia za tsy te atao tsy vavaka. Fa velako fotsiny izy amin'izao. Dia fa misy fotoana fotsiny te vavaka fa tsy mivandravandra fotsiny. Vavaka. Dia ohatran'izay. Vita le vavaka, bonne nuit daholo dia izay. Eo zany tsy misy atao tsy mibebaka. Fa manina tsy manana. Tsy azo ny sasany zany. Fa tsy maintsy tanao tezana le zaza mba tsy tonga azy leo be hoe io ndray zao ny dada adonroanay tsika androany alina eto. Io nay zao dia mila manam-potonga le zaza leo be rehefa hivavaka araka aminao. Fa mila tokony mahafinaritra le izy. Misy fotoana zareo aseko manao fampahirezana. Ianao manao fampahirezana miainga avy amin'ny isanandro mahafinaritra rapitso. Dia fa homany tsara. Samy manao. Tena. Toroko androany. Lasa. Alefa sy fampahirezanao. Zay fiangonana manao amena daholo anao. Toa tsy manao amentsika. Amena. Amena. Misy fotoana tsy mandeha amin'izay loany mihitsy. Fa tsy manino zany amena foana. Tanao ambolainao tsy moramorona ty le zaza. Tsy fomba mpivavahana. Fa fitiavana ifandray amin'ny tompo. Tsy manera azy hoe tsy maintsy zao natao tsy maintsy hainao mitory te zay tenenao teneniny zay manao amenina foana. Dia miainao anatin'ilay izy tsotra. Dia hitanao lasa tsy mila forcena intsony hivavaka. Tonga dia eo fotsiny maka baiboly daholo lasa mivavaka. Vita izay dia matory. Dia ohatran'izay fotsiny. Ka mamporisika anao tezao amin'ny fivavahana ny zanakao. Misy molona miteny hoe aizako mbola kelyky dia efa fenono sasany an'izany lava zay sasany loha. Samy manana ny fivavahana io. Samy manana ny fomba hitezany zanany io. Ny anao tezao amin'ny baolina, na tezao amin'ny toaka, na tezao amin'ny paraky sy ny rongony, ny anay tsy ataonay an'izany. Tiana tarana kavanina isika. Jerevonge na ny silamo aza ohatra mbola kely dia efa terena. Za mahatonga ny olona lehibe fa tonga dia zamy mihitsy izy evatra anaty sinay maintina. Nahoana ny zanakao tsy tezainao ifandray amin'ny tompo. Tsy haiko aloha mandazo ho fiainan'izao fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mampirisika anao tezao amin'ny fivavahana ny zanakao. Tsy kelikely isan'andro, tsy moramora, aza forcena izy. Atao zay tiavana le izy sy mifandray amin'Andriamanitra. Aza vao zay fanontaniana ary aza vao amin'ny fomba takany fa aza mitomany ho komplike ao anatriana zavatra zay disotrotra loatra ny tokony nazavana azy. Dia aveloha ny ankonanao, ianao sy ny ankonanao miara manompo an'Andriamanitra. Madoka efa nasoantsika ny fanazavana fa ny amaranako azy dia tsotra fotsiny. Tadio fa ny zanak'i Davida ny tamin'izany andro zany tamin'ny fomba tsy nilamime ny fozy Davida hoe za andeha ho any aminy. Lasa tany amin'ny elo ary ve le zaza. Lasa tany amin'ny elo ary ve Davida. Andriamanitra azy ranao fanekena manao hoe tsy andainga amin'ny Davida mpanomboko mihitsy ahako. Ary efa ho avy Jesosy isony amin'ny raha lanitra kidiny ety an-tany anapaka ao Jerosalema ny faminena dia milaza fa i Davida anisany assistant Jesosy.
ao anaty baiboly zany dikan'izany na de teo aza ny ereo raha ny ty lehilahy ty za tsy mamporisika anao ataovy nataony fa ny tiako atongavana de zao fantatra davida lasa iza ny zanany satria any koa no andehanany de tsy aiza fany amin'ny tompo ka raha ho avy jesosy raha mbola velona isika kahakarina de miaraka amintsika ny zanakitsika ho any amin'ny tompo ivavakitsika tompo misaotra anao zay ny amin'ny teny zay nomenao anay tamin'ty maraina ty zay manampy anay ino sy atakatra ny prinsipanao anatin'ny teninao ny fomba hitsaranao zavatra sy anaovanao zavatra ary hitondranao ny ankonanay sotra anao na miany fahasoavana ino ny filazany tsara ary noho ny amin'ny finoana de masina ny ankonanay na ny vady aman-janakay misaotra indrindra andriamanitra ao misaotra satria ataony ahoana ny feritreritra ny ampahoriny devolo na ny ratsy fanany zanakay ty ambonin'ny tany fa misaotra fa efa navahanao izay sy ny ankonanay ony teninao hoe ataony tonga fitalanjolana zay ty am'izao tontolo zao fa taranaka no tahiny Jehova ho ianao ahery ambonin'ny tany zanakay ho ianao misaotra indrindra amin'ny tianao any ty de mivavaka ho an'ny zanaky ny tsirairay avy zay ny tokantrano any na sanatria mizaza zay mararany amin'ny hôpitaly any na zazakely zay mety manana olana manokana amin'ny tianao ty mivavaka ho an'ny ankizy rehetra fanay masinao mangataka am'izao fotoan'izao mba ny anjelinao le anjely mpanasitrana le anjely manao ny fahagagana miaraka aminao fanamasina ny angatahako amin'ny aran'i Jesosy Kristy ikitika andray ny zaza reny anasitrana ny zazakely zay marary anafaka ny zazakely zay fatorany devolo rehetrarehetra inona zavatra mampahoriny ankizy aoka am'izao fotoan'izao ny herinao hidiny amin'ny ankizy kely rehetra ny herinao amanginy ankizy rehetra ny herinao anafaka ny ankizy rehetra naiza naiza misy azy na tsy maheno feo ako azy izy fa ndray aman-dreny maheno aby amin'ty androany ty aoka ny am'izay vavaka zao amanginy ankizy rehetra ianao anafaka ny ankizy rehetra ianao anasitiny ankizy rehetra ianao tompo mivavaka ao andro ankizy zay mety mikorotatsaina mety paritaka ny anaty satria mety nisaraka ndray aman-dreny mety maty ny mama mety maty ny dadana mety mipetraka amina olona zay olona tsy fantatra izy na fianakaviana zay mety mampijaly azy tompo fankio manokana reny zazy reny sitrano ny rahatra ao anatiny apatanjao reny zazy reny mefapahirezana reny zazy reny havaozo manokana reny zazy reny kasio manokana reny zazy reny amin'ny anaran'i Jesosy misaotra eny amin'ny asanao ny amin'ny ankizy rehetra ny izaniza ankizy matsiaro deleseny ray aman-dreny izaniza ankizy matsiaro fa tsy mba manana ho avy mamiratra na zazakely de tsy maintsy miaritra ny mafy tsynjovy reny zazy reny tompo manira olona manira anjely ary ka ny tananao hietsika hikasika azy reny amaty sy anasitrana anafaka sy ampahery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen zay ny fotoanantsika tamin'ity androany ity raha rivotsika mbola miaraka eto amin'ny roa ora sasany zay resahako mikasika ny herin'Andriamanitra zay avy amin'ny filazany tsara de hivavaksika na ho amin'ny marary na mety ho an'izay mety karazana fagagana tedavinao tsy voatery ny antranonao zay fa amin'ny alalan'izao vavaka atao raha riva de hietsika ho anao manokana Andriamanitra teneno namana sy ny havana matsakaiza miraha ao an-trano na sevmieno radio 97.4 na manaraka amin'ny Facebook fa asoa de asoa anao ny fotoanantsika raha riva averiko ihany nisan'andro mahafinaritra moa de boky kely anankiray zay misy fampahirezana isan'andro za tena kosa reveron fara no manoratra ny boky io de mamporisika anao amaky an'le boky misy fampahirezana be da be ao ary amin'ity ndray mandeha ty de somary hiavaka manokana ny thème ao anatin'ilay izy fa iresaka mikasika ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy be da be le loha hevitra ao anatin'ilay izy tahaka ny hoe ny farandro ny andro farany ny andro ny tompo ny fiamorona amin'ny andro farany inona atao hoe fahorimbe ny fampakarambady any an-danitra reo virijiny adala dimy adala sy dimy endry ny fiomanana amin'ny fiavian'i Jesosy manao ahoana ny ankizy amin'ny fiavian'i Jesosy ina ihany koa firy-taona ankizy voatsona hoe tompona andraikitra na overina tsy ny fitsarana mandrakizay le vatso ny enda-tanana ny bokyny fiainana sy ny bokyny asa zay hitsarana ny olombelona rehetra zany rehetra no resahantsika daholo tanao meko satino ianao misy olona amin'ny teny manao hoe rehefa tsy manana Jesosy ianao de tsy voasoratra ao amin'ny boky ny anaranao fa ny tena apetraka ny anaran'izy anao anatin'ny bokyny fiainana eo inona mahatonga ny anaranao ao na tsy ao nosoratana ve ny anaranao sa no fafana ao anatin'ny isan'andro mahafinaritra na hitanao ny valiny nampianaranay taloha de hoe rehefa terekinay anao de ohatrany zazakely soratana amin'ny kopia ny anarana ao amin'ny boky mpianakaviana fa teoriana de mahita zavatra anankiray hafa
zay tsy teneniko anao hoe inona fanatisana mahafinaritra misy azy dia tsaranao mividy le boky a anareo any ampitan-dranomasina afaka manoratra amin'ny MP anareo zany hoe message privé amin'ny Facebook a dia omeko anareo ny valiny hoe tahaka zao ny fomba azahoanao an'le boky a nividy le boky dia 4,000 ariary naizanaiza misy anao eto Madagasikara dia afaka mahazo le boky ianao raha toa ka manao commande a azonao atao ny manoratra aminay a na miantso ny telefôna 034 63 688 00 034 zafady 034 63 34 63 688 00 dia ho atsika amin'ny saina rehetrarehetra amin'ny herinandro dia lasany amintsika rehetra ny fiangonana ala izy a dia afaka mividy any am-piangonana antsika na ny ambroan pasteur zay akaiky antsika tsy misy tompy vavahady na to fiangonana fa afaka mividy le boky fotsiny antsika mba ho fampahaizana antsika sy atonga antsika ho vonona tsara amin'ny fiavin'ny tompo zay ny fotoana antsika hivavaka isika tompo misaotra anao zay ny amin'ny fotoana nomenao anay tamin'ity androany maraina tontolo ity saotra ny amin'ny teninao fa mihevitra momba anay ianao saotra nampianatra anay fa eny ambavanay ny famonjena azahoanay zay irinay ary misaotra fa mameny antoka ianao fa rehefa ho avy ianao dia izay sy ny ankonanay miara-miakatra hitsenanao eny amin'ny raha hoalanitra ka ho any aminao mandrakarivo izay misaotra noho ny amin'izany teny izany vonadra dia aterinay ho anao mandrakizay androany raha toka voninanolotra ny fiainanao an' Jesosy raha tianao ny hiditra ny lanitra teboka voalohany tsy azonao hodifina tsy maintsy ateraka indray ianao zany hoe raha minana fa Jesosy mato anao ary nitsangana tamin'ny maty amenao fiainana raha inonao zay tiakanao amena zao vavaka zao mba hatonga anao ho lasa zanak'Andriamanitra anina fiainana mandrakizay Jesosy Kristy tompo mino afa mato ahy ianao ary mino afa nitsangana tamin'ny maty ianao mba hananako fiainana mamela ny eloko rehetra sasao amin'ny raha anao ahy ovay aho olona vaovao mijery ato anatiko ary raisao aminao misaotra Jesosy mino fa voavela eloka aho zao ato anatiko ianao zao manana ny fananao ary manana fiainana mandrakizay misaotra Jesosy fa voavonjy aho sady olom-baovao aho misaotra Jesosy tsofoko rano rehetra ny fanahy masina ampatanjaka ny toe-panahinao isanandro atonga anao sy ny ankonanao anina fifandraisana amin'ny tompo isanandro dia aranao amin'ny ratsy amin'ny loza sy ny aretina ny fandrika sy ny ataky ny demony rehetra izy tsofokanao manomboka androany sy amin'ny tenano ity ahitan'Andriamanitra hietsika ao aminao amatsy ianao anasitrana anao anome izay ilainao hiado anao manokana ary amoakanao amin'ny voninahitra ninona mety hitranga ianao sy ny ankonanao ianao sy ny taranakao ho fitalanjonana fa ho avahany ianao ary ho tain'Andriamanitra ianao fahasoavana sy famindrampony miaraka aminao amin'ny andro rehetra iananao eny fiadanana no manapaka anao amin'ny arandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sika rehetra anao hoe amen zay ny fotoana antsika tombo amin'ny fahasoavana